Manolotra ny arahaba tompoko. Ny varatra aza malefaka tsy maro toerana indraindray na maritra ny toetriny andro ato anatin'ny roa andro avy. Fa ny talata kosa ny tombanana isy fandalovana rindrin-drahona indray ao atsimony Madagasikara ao. Ny maripana araka izany dia afana foana aloha amin'ny ankapobeny fa misongadina kokoa izay fiakaran'ny maripana izay amin'ny talata ho avy izao. Amin'ny vinany toetriny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsepiriany dia azo orana malefaka ny vao maraina, ny morotsiraka ny faritry Sava, Ambatosoa, Analanjorofo ary manodidina ny Toamasina. Andraona mitsitokotoko fa hisavana an-dalana ihany rehefa misandratra andro any amin'ny manodidina Samborano torak'izay ihany koa ny ilana atsinanana ny faritra Loatra Mangoro, ny faritra atsinanana Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo atsinanana. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia toetrany ny orana malefaka any amin'ny faritry Sava, Ambatosoa ary Analanjorofo. Andrahona mety hisy any enerjika isina orana tandrifin-drahona indrindra ny alina any amin'ny faritry Boeny, Melaky, ny ilany andrefa ny Betsiboka izany hoe manodidina ny Akandreo. Azo orana tandrifin-drahona ihany koa ny alina ny ilany atsinanana ny faritra Loatra Mangoro, ny faritra atsinanana Vatovavy, Fitovinany ary manodidina ny Farafangana. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 1.20 hatramin'ny 7.20 degré ho an'ny faritra anatiny, 7.20 hatramin'ny 30 degré motsiraka atsinanana ary eo amin'ny 7.20 hatramin'ny 5.30 degré kosa ho an'ny motsiraka andrefana. Tafakatra 9.30 na 7.30 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara eny. Amin'ny vinany toetriny andro ny alatsinainy kosa indray ary dia mety mbola azo orana malefaka ihany ny motsiraka ny faritry Sava, Ambatosoa, Analanjorofo ary ny faritra atsinanana. Azo orana tandrifin-drahona ihany koa amin'ny fiafaran'ny tolakandro ny any amin'iny manodidina Samborano iny torak'izay ihany koa ny faritry Melaky, Bongolava, ny atany ny faritry Menabe, tapany avaratra ny faritra Atsimo andrefana, ny hitatra hatrany amin'ny ilany andrefan'ny faritry Orombeany sy Matsiatrambony. Ny alina ny tombanana mety azo orana tandrifin-drahona raha toa ka tahiny moa izay ho an'ny faritra Analamanga, Itasy, Vakinakaratra ary Moromania. Ny faritra hafa dia andrahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 7.20 degré ho an'ny afovoantany, 7.20 hatramin'ny 30 degré motsiraka atsinanana ary eo amin'ny 7.20 hatramin'ny 5.30 degré ho an'ny motsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa tafakatra 7.30 degré maripana ambony indrindra, mety ho tafakatra hatramin'ny 8.30 degré aza moa izay indraindray any amin'ny faritra Boeny, Betsiboka ary Sofia. Amin'ny vinany toetriny andro ny talata ary namaranantsika sahady dia saika miamaina aloha ny ankamaroany ny faritra maro eto Madagasikara. Mety azo orana malefaka ihany nefa ny amin'ny manodidina ny Antalasy maro antsehatra iny. Tombanana isy fandalovana rindrin-drahona ihany koa ao atsimony nosy ao araka izany dia mety azo orana tandrifin-drahona indrindra ny alina any amin'iny tendrony atsimo iny. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia hiverina. Andrahona tsikelikely any amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimo ny afovoantany. Raha mahakasika ny maripana araka ny efa natsidika teny am-piandohany dia misongadina be ny fiakaran'ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany sy ny ilany andrefana ary amin'iny faritra avaratra andrefana eny. Ho an'ny afovoantany zao dia eo amin'ny 7 hatramin'ny 9.20 degré ny maripana, izany hoe afana aloha izany ny andro amin'ny ankapobeny. Motsiraka atsinanana tsy misy fiovana eo amin'ny 7.20 hatramin'ny 2.30 degré ary manodidina 8.20 hatramin'ny 4.30 degré kosa ho an'ny motsiraka andrefana. Any amin'ny faritra avaratra andrefana moa dia mananka 9.30 na 7.30 degré eo ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy mandeha fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.